tany amin'ny faritra anay tany mamba ny Sinoa. Aty Soamamana izy no hoe mitady rano any aminay hono izy makafangatsy tsisy rano aty. Mpiandry omby ny nenjehany isaorana an'Andriamanitra fa tsy hita le lalana nanitsy kely fa raha zany azo le boay. Ananako pirofo zany azava tsy azo mpanao gazety. Tsy fantako fa ananako pirofo. Za carte mobile dia raha aman-dreny anankiray niaraka nahita izay zavatra izay ananako pirofo zany. Maty mitsarana koa ny ankizy vavikelyntsika ataony anjehany zalako. Mahatonga amin'izay ny fiangonana tsy mitantana fanjakana tsy anjaranay zany. Fa maha-fiangonana amin'ny maha-fiangonana azy tenen'ny tompo hoe ianareo ny mpanasy ny tany. Ianareo ny fahazavany ny izao tontolo izao. Zany hoe natao hanazava izany. Nataony iteny zay hoe mifanasy ny ilazany hoe raha olona ao azadino ny olona. Ary ny resaka marina sy le rariny teny tsy dia zavony isan'andro aveo mahafinaritra amin'ny teny gasy iny resaka momba ny marina dia le hoe marina tsy azo raha tsy amin'ny olona ary eo mijerena le hoe inona ohatran'iny zany marina zany dia marina tsy miresa-dalàna fotsiny satria tsika tsy eo ambany fifehezany lalàna intsony Paoly apôstôly eo ambany fifehezan'ny fitiavana. Ataoko fa mahavaky an'izay nareo mikalaka mahay an'izay nareo tsy eo ambany fifehezany lalàna intsony eo ambany fifehezan'ny fitiavana. Ka raha rehefa kianao dia dika izay manajany olona ianao manaraka lalàna miaraka izy fa hoe fitiavana io fitiavana ny olona io olona ny fanasoavana ny olona io. Dia zay ny tenenako hoe manombotra ny mitandràna ny fiangonana zany sy miteny fa zay ny amaliko azy hoe eo zany izy hoe miasoa ny olona ary ny zavatra somon'izy teo somon'olona. Noho zany somon'olona dia olona mijerena ao anatiny. Ka noho zany tsy mbola mijerena sy ny any mijerena fa hoe olona zay nahatonga ny teniteny hoe raha ohatra ny olona no Andriamanitra ankehitriny dia mivaky teny voalohany amin'ireo iny no tena amalina azy zany hoe tena Andriamanitra hoe io zany dia hoe zany dia fa ary nareo tsy etomaso dia zany sy mbola zay fa tsy milongo dia olona zany tsy maintsy jerena na tiana na tsy tiana satria raha ohatra ka manao mbola be ianao ka rehefa positra ianao dia ataonao inona koa. Dia zay mahafinaritra ny hirany io misy teo le rasta fiteo io volamena io ako le rasta tsy tondranao hoany mozole fany hafanao tondranao hoany mozole zany le fitiavan'le olona anao ihany mbola teny anao iny iny olona iny dia nanao an'izao taminay soa tsy nitadita izy hoe efa ny soa nafafiny taminay sisy zany hoe le olona dia amizay amin'ny bazy ngeda be dia ny hoe ao anatin'izay bazy ngeda be zay zay no ampatsiako amin'ny fiangonana amin'ny fitondrana ampatsiaro ny fiangonana hoe tia ataonareo ty ahoana moa fitsofovanareo ny mahaolona dia mahaolona feo le fatra ny olona ozy aby dia manana ny tantara zareo samy manana tantara zany ro manana ny tantara be lehibe lavabe mandrapatonga ohatr' zao manana ny tantara avariananina zay taranaky ny avariananina dia tonga tadariananina dia mipetraka tato ananina dia nanjary zanaky ianina dia tonga tato ananina dia zao lasa mahajany tantara be lehibe zao dia misy tantara mametraka amin'olona anankiray fiainan'olona olona anankiray ny toerana anankiray anjara ny fanjakana nanjeny an'izay anjara no mitantana an'izay ary ao anatin'ny satria le izy amaolona dia izay ny ilana n'ilay fifampiresahana tsy lovana ny solon'olona fifampiresahana zay hoe ny resaka hoe inona satria tany laraka teneny hoe tany tangalana kosa hoe tany ara-tangalana iainan'ny fitiavana dia mipetraka ny hoe io ny hoe ahoana ny fampiresahana fa tsy lalàna fotsiny satria ny raha lalàna no anantsika dia afaka manao lalàna daholo zao rehetra zao manao lalàna dia mira sareraka moa teny hoe manaova lalàna maninona maninona sareraka zao za koa tsy tena fa mira sareraka io misy mahafinaritra ihany ka tsy tia tsy hoe milaza hoe fansareraka fa misy
mahita ihany amin'ny dalaka leo rehefa manao ny tenin'izy dia nefa tenenana an'izy le hoe ilay lalàna tsy omby zava-dehibe fa hoe lalàna mitsinjo mahomby fa raha ohatra lalàna tsy mitsinjo mahomby zay mahatonga ny fiangonana katolika mahatonga azy mihetsika isaky ny mandeha eran'izao tontolo izao raha vao misy alina reny tany amin'ny Amerika Latine raha ijerena reo no hoe inamonina ampasokaty fototra reny manonony aty tamin'ny andronolosia tamin'izany fotoana zany hoe ahoana satria ny lalàna dia hoe tsy misy fahazo boribory mihatra ny olona roapolo raha ohatra zay dia sambono raha tsy zany dia manao autorisation tamin'izany fotoana zany dia nanohitra zany hoe sokomy nybo maneneko ary amfobava mety nanaovan'ilay zany hoe fiangonana dia hoe mijery misy fiangonana izy ary maholaza noho zany dia zay tsy maintsy manaovan'io manaovan'io milaza amin'lopatrolaireo hoe zay toera-panjakana reny eran'izao tontolo izao zany ekontsy sao dia adinonareo mahona adino ny momba azy adino ny momba azy dia tenenina olona hoe olona sao dia tsy fantatrareo koa fa sonomboana dia dia hoe le fampiresana tsy maintsy misy resaka fampiresana ary ao anatin'izay fampiresana zay tsy ao anatin'ny fampiresana fampitaolana izany dia tsy satria tsy ao anatin'ny fampitaolana fa ao anatiny hoe olona samy olona no miresaka olona nomen'Andriamanitra fahafahana olona nomen'Andriamanitra fitiavana olona nomen'Andriamanitra ny saina mampifanahy ka miresaka ao anatin'izay saina fotoa mampanahy izay ary ao anatin'ny fahafahana marina dia miteny hoe tsy azy eny mahatonga le hoe tsy rariny izy raha ohatra ka tsisy fampiresahana araka ny tena izy ary tsy hitsiny izy raha ohatra ka hoe sady atao amin'izay tiananaovana azy hoe tsy fampiresahana ka eo zany tsy maintsy lanjana tena reo ny fiangonana no mampatsiary hoe olona io karaha ny olona io zay mahaolona azy zay tsy maintsy toavy ny fiangonana satria an'Andriamanitra afan'Andriamanitra ny mahaolona io ary zay no arahan'ny fiangonana mandrakariva dia eo amin'izay no hoe ary tonga ny hoe ny fiangonana dia fanasina sy fahazavana azay ny antony dira justifie amin'ny izy hitrahana ampilareo zany zao ary tsy malala hoe fa vita satsy fantatra fotsiny le hoe zany ho niako amin'ny Facebook sy ny alina dia hoe misy teo mafana be ny piste alohan'nakatea dia ny mopera ny mahajangany dia aza makany mosy mahamay be ny piste mahamay be ny piste fantatrareo za mahamay be ny piste mandobe raha mahatano dia aroany zay zay hoe maty ahoana olombelo misika minakaza tsy samy maty zany ny misasany mijerimijero hoe rehefa mandalo any maro ina mitenena zany mitenena ina mitenena zany hoe mahona solona mianjarakareo aty amin'ny diocese amizay mijery ino ary mitonona ho any hoe ahoana ary eo mijery hoe solombolina ao anatin'izay zay tsy maintsy jerena fa raha ohatra posana misy ananizy dia hoe misy samy fa na zavazava dia za hoe zay mitenena izy hoe nula no nahabemoa ny taratasy anankiray sy nalazina procuration na taratasy tv fakatoanana zay zavatra atao amin'ny aminaran'ny justifie aminaran'ny politique zay angamba natao fotimina farazio fotimina anjaranareo no mangetaka fiangonana iteny hoe ny olona jereo ny olona fa misy olona misy asiny misy pakarana fa le olona le iresahana tsy tialala fa iazy hafa ny Andriamanitra dia vola sy ny fahefana inona no ho ataon'ny fiangonana hoe hijanona ho fiteny fotsiny ve sa inona koa no azon'reo le zanaky ny fiangonana zay hoe eo ny rafitra fa ao anatin'ny fiangonana dia misy ireo zanany tokony andraikitra ary misy koa ireo zanany tokony indray andraikitra inona no zavatra azony fiangonana hiarovana na hiarana anirahana na hiantsona ireo zanandreo fa ny hoasasany dia tsy tialala mitsy fa ny vola sy ny fahefana zay ihany no azy no Andriamanitra ka dia nitsipika amin'izany zany fa zay matimaty fiarany dia fa volaza teo hoe itsika dia aty andala fahaverezana fa zay very ihany very fa rehefa be ny vola eo amin'ny fahefana dia fanosasana sorona efa eto amin'ny toerana
ireo soa fitrandraka niarenaka ambotany efa voatositosika ny tantsara efa voatositosika ny tono inona ny fepetra no raisina amin'izay toen-javatra izay sodrakoako taniana ataoko dia zao tao ao dia velombolo ny olona velom-panantenana fo azy monseigneur ka inona monseigneur ianao ve tolo satria zay zany a nanohitra misy nanohitra ary misy manaiky zao zay nanohitra aloha zao a hatramo voalohany dia tsy mba nahazo fitenena atao amin'ny radio salandrano satria ny antony a bedibe ka ianao ve zao monseigneur afaka iteny araka le taratasy faralefanao mangola manohitra ve no say anasafosafo fotsiny ka zay zany manantena fa mila rehetreta mila rehetreta hoe velombolo mihitsy satao ny monseigneur anampy ary anampy tositra satria zao a efa tonga anampy zao le fitaovana ary asa madindinika angano zao ary mampaleritra zao tao anatin'ny fanarana eto tolianany miala tapi zao dia za zao anisany miaro ny voalohany efa fito amby roapolo taona zao fa nanao lalana ary zareo dia ny tapia ny tapatapahana na ongana na ripana fa manomboka sady zany zao tsy vorarano eto tontolo iainana fa zay monseigneur mialatsiny ary namakosa nypretanazy namalalisana fa tsy mbola nisy olona anankiray namboly tapita ka nahavelona fa rasa izy a ometsika miarina nisy vomamo a mena zay milay fa raha mahavelona tapita ahoana ny arovana fiainam-bahoaka fa manomboka amin'ny efatra maraina amin'ny telo maraina no na mitsitona vao tapita mba hamity a hinanakanina fitehana dia inona zany ainam-bahoaka ary ahoana ny fahasahoaka ray aman-tombo eo makany an'inona ny taniny izy mamelona azy a vitanareo varotra ny tany hoe mivamy amin'ny hoe fahasoavana amy ivelomareo tsisy mbola olombelona malagasy ka varotra tanindrazana sorakobiamakateny ahafaly anareo valy miteneny na tsy ahafaly anareo na itenonareo hoe isy kay mitoviany ka na mitoviany mihiro ka dia zany miteneniko hoe dia hoe ny asesika hatramin'ny voalohany hoe inona ny tokony atao iarovana n'izany rehetra zany amiletianina teo satria misy olona tsy tiarana sisy eo ano itenenana zany moa zany dia satria amiteneniko hatrany amin'ny voalohany teo izaho hoe olona isika manana saina manana fahafahana ary natao ifampiresana ary raha mbola malagasy tsy hoe fa lasa vazaza mbola mbola miteny azy mitroa resaka information sy fampiresana dia ilaina dia zany miteneniko teny hoe ilaina ny mifampiresana tena mifampiresana ary ny hoe fampiresaka amin'ilay olona miandraikitra tena miandraikitra ny zavatra io ary ny hoe raha ny ndafo no tenenina dia hoe ny azy ny anoatra an'io dia manao association zany hoe fivondronana anankiray
dia reo no mandeha hoe iresaka aminareo zahay momba ny zavatra ty aoriana ny fampiresahana ao zany no ahitanany hoe inona ny azo tao aorina zay ny fitabatena mahavitabateny azy zany dia zay no hoe narakareo zany dia no hoe ndao ary nareo vianareo dia hoe vonoina dia nde mifampiresaka amindreo ny andraiky ny lalàna mahalalana azy hoe akory izy ty izao any ary apetraka mazava hoe izao any ny malagasy ny malagasy mahavitabateny maha-kristiana ny kristiana inona no heverinareo eo zany nytaninday vaholina satria raha tsy mifampiresaka dia manjary dia sanatria mitarika hoe raha tsy mifampiresaka izy olona tsy miresaka taminay akory kanefa dia nareo zany tsy miresaka dia hoe neverina hoe vita matitsy miteny dia noho zany rehefa tsy mifampiresaka dia sy tamao ka zay indrindra milan'ilay hoe ianareo vondrona dia mifampiresaka mazava ny mpitantana na zany hoe ianareo no nanakinana anareo no fitantanana amin'izao fetra izao satria fitantanana tsy eo mandrakizay fa hoe misy fetra ny fitantanana dia hoe eo zany mifampiresaka dia eo amin'izay no miady hevitra fa tsy maintsy apetraka manakarivany hoe sombonana sy ny ilay olona mahaolona azy dia eo amin'izay mijerena eo zany mijerena raha hoe eny araha fa tsy maintsy ho atao le fifafanina satria no sombonana tena hita falafrapesa ohatra zao atao andreo olondreo ahoana no momba azy inona nomena azy atao makaiza izy na hoe raha izany tsy mahalesy lahatra no hoe sombonana io satria ny ahoana ny amin'izao sy ny amin'izao dia zay tsy maintsy jerena eo zany no fahaizanareo tarika azy hoe inona avy matao zany tsy misy hoe valiny hoe tia tsy maintsy valiny satria manome ohatra azy zao ny mbealalana zay ndraika manomesaka olonety hoe anao oatra mbealalana dia tsy nanaiky atamy farany tokony gazety maharaka an'izay sa tsy arakareo tena arakareo satria mbealalana dia zay manko niteneny zalahy tamiko ny zatsy za manko tsy tia mail tsy tia facebook matahotra anao satria vananisy fa namako reny no mandefan'ny rena hafatra amiko zao ndray zao ny tao dia le satria justifié tamiko nisy mihetsika tamin'izy dia hoe soa dia nahita mibealala ny somamanina ka mahatonga anao mahatonga dalahy mihetsika izao ka hietsony anao dia hoe mibealalana sy somamanina faritra tsy mitovy samy manana ny tantarana samy manana ny fiainana samy manana ny manizy azy samy olona ihany koa fa nitsonjolo kanefa dia ny mibealalana dia iny io zany hoe hatramin'izao angamba miantona izy io raha mifantadiavako azy tamin'ny information milazaina tamiko fa na hoe tena foana tsy fantatra dia ny hoe zay zany izy hoe nian'ireo zany zay ohatra nomena satria nisy fanazavana sy zavatra isan-karazany misy toana asitsika be mitsy tamin'le toerana ny somamanina zany dia tsy fantatro hoe inosina miankana amin'ny toerana reo samy zay hoe samy manana mahaolona sy maizy azy sy mifijery sy zavatra rehetra dia zay ka io tsy fantatra satria sonokoa ny tany fa tsy inareo tokoa atao fa sonono eny sonokoa ny tany ka noho zany dia ny azy zany tany sonono tany tiatany atiko sonono fa ny antanindray hoe aty abelany ohatr'izao aty somamany ohatr'izao dia hoe arakaraka io ka noho zany hoe tsy misy resety zany fa mifampiresaka n'olo tao anatin'ny fampiresahana mamahehery vaita fa miantona no fahalalako azy hatramin'izao dia eo moa zany atreo dia hoe anjaranareo zany miresaka an'izay mavidy dia za hoe nanareo na hoe nataotao ny informationareo manao gazety no anontany tsara hoe inona nampiantona an'izy dia afahanareo hoe raha ny aty ahoana mety ampiantona azy sy tsy ampiantona azy ianareo aty koa dia tsy fantatry hoe heverinareo fa ozy hoe miankina amin'le toerana zay zany teneniko amin'io fa io zany mifampiresahana fa eo aorinan'izay no hita satria ny justifié pe tsy mandeha reny zay niteneo
fa miaraka amin'ny conférence épiscopale malagasy zany hoe miaraka amin'ny fivoronambe neveka zay zavatra ho faminany eto a dia fivoronambe neveka no miaraka amiko na zay ny fanaovako azy eo hafa ny position fa hafa ny tsy maintsy amin'ny zay lazain'ny fivoronambe neveka zay ny fivoronana satria ny hevitry ny maro mahatakadavitra dia iny araha noho zany zay zany sokevitry vahoina zay viteony zay mbola azo raha ny tokony ho izy aloha satria raha ny tena izy dia tokony projetara ny tokony nanazava kaiky an'le izy satria izy ao anatin'ny misy teo commission anankiray a mifandray akaiky amin'ny JDCP nasaina ny tsarakara manokana momba ny fitrandrana noho ny antony manokana satria na dia tsy afaka zareo dia satria andraiky JDCP ihany izy dia ny hoe io any misy fepetrany hoe tsy maintsy jerena hoe rehefa tena isy ary fitrandrana ka ny fanaiky ilay toerana sy mpitrandaka azy ny fanjakana dia tsy maintsy misy fanarahanao hoe atao aiza le olona inona aby no zavatra omena azy satria tsy maintsy déplacena zany olona zany hoe asorinao amin'ny toerana misy azy le olona dia tsy maintsy misy toerana misy azy inona vola omena azy inona ny tombontsoany kominina inona ny tombontsoan'ireo olon'ireo ihany ko omena azy tsy hoe misy teo atao lamba mpiasa izy zany apetraka fotsiny fa zany hoe rehefa vita le fanarahana tenentry voalohany le hoe fitrandrahana ry zany hoe ahoana hoe nanaiky ao anatin'ilay izy ao anatin'ny fitsorovana ny solongonana sy ny maronan'io ka rehefa vita zay fanarahana zay zay voalikotra am'izay hoe eny ara fa rehefa mifanaiky isika dia zao ariny amin'ny solongonana ho an'ny Madagasikara zao ny miditra ny tapongola be nyfamanina ny tia ho an'ny faritra ny région ity ho an'ny commune atya ho an'ilay olona hôtely na solongonana amin'ilay toerana dia ina aby zay zany efa zavatra faorina zay tiapa no azoko lazaina amin'iny dia ny hoavy anao anao safosafo tsy fantako na safosafo mivariny teo na inona fa dia hoe teleko tonga dia mamaly zay no haiko mamaly azy tsy afaka mamorona mihoatra an'izay aho satria manjary mandaina raha mandaina dia sady afa baraka iveka mandaina ka no zany tsy nary afa baraka mivelonana hoe nanamasin'olona mandaina dia ditsika zay tsy mety zany dia tsy tonga eto ano safosafo fa lazaiko teo no ia hoe tsy maintsy mifampiresaka zany iny voalohany ao zany hoe io modely iny mifampiresaka ianareo inabo ny zavatra azo analizy hoe metraka zany sy mandanjalanja ny solombolana sy maolona maha izy azy dia io izy ao hoe bialalana ny modely ny JDCP sy ny tanànany azy manko miara-nietsy tamin'io zavatra io zany hoe vahoaka ray manontolo zany miara-nietsy natonga ny lesoana nenareo hoe tsy fantatro ny izy hoe izy miaramiaraka amin'izy dia zay no tenena fa kosa raha hoe eo no tenenako hoe misy adikotariny hoe ny JDCP tsy afaka miditra ONG ary tsy afaka hiditra amin'ny hoe na hoe mpiantraikitra JDCP ka ilaza izy hoe zaho manao an'izao dia ianareo zany no indrindra zany ataoko fa raha tsy diso raha matadry tsara tsika leliona tao hoe député an'Arivo Mamo dia tika zay etapy mivahoaka an'Arivo Mamo zany amin'ny resaka navaiza io dia totoko tandansoko afondo io hiaro ny tontolo iainana amin'ny faritra Arivo Mamo satria Mamo arofan'ny ala-tapio ny fitenenana ka dia zany isan'ny lozo amin'azy misy teo mampiavaka azy tapian'ny Mamo ka noho zany dia ny anay nokinazy ny nareo tapia dia samy tsara areo mahafinaritra samy matsiro ka noho zany zany tsy hoe mampajiro azy fa le tontolo iainana zany teneny ka hoe anisany adeketana etaminy ao anatin'ny faritry Mamo dia ao anatin'izay satria miarinarivo koa misy voakasika satria somamanina ataoko fa nisy miarinarivo mbola imamo sa miarinarivo tasy zany noho zany dia fanetanareo député anankiroa hoe ndahoary le resy hôtely zany dia ndahoary le resy fa dia verovana ny tontolo iainana ataovy anatin'ny programanareo ary ataoko fa raha manao an'io nareo mety misy zavatra iaina ny fahatenytokapetraka dia zao hoe avy amintsika vahoaka ny fanontaniana fa eto kosa dia apetraka aminareo koa ny fanontaniana hoe
iza marina no mivarotra ny tantsika. Na eto an-toerana io a na any ambony any tsy fantatra fa misy amintsika mino a fa mandray an'izay. Raha Bernard Pierre mpiara-panjakana efa misotro ronono avy ao Analavory. Ny autorisation d'exploitation io io société sinoa io a dia manome alalana 625 mètres carrés de Goder. Raha tamina za 625 multiplié par 625 25 millions de mètres carrés zany a no trandrahandreo sinoa reo a ampitombony zany amin'ny hectara tsy haiko tsony fa efa ela be ny anaka dia tsy tadidiko tsony fa na 250 hectara zany na 2500 hectara ary mandritry ny 70 taona vola miliara no nalota amin'izany carré zany ary manao signén'io taratasy io a dia directeur par intérim. Directeur par intérim zany a tokony affaire courante fotsiny no ataony a fa tsy manao sini zavana ngeza be ohatr' zany izy. Noho zany a mavaly ny apahany amin'ny apahany amin'ny fanontaniana teo hoe iza le mivarotra tanindrazana raha zany no ekena tompoko tsy azo ekena mihitsiny raha directeur par intérim manao sini fa aperaka ny fanontaniana hoe aperaka ny fanontaniana aiza ny toerana justice be a amin'ny fijerena fahamarinany zany fanambarany zany. Miaramila ny tenanay ampianarina miteny fohy nefa malaza ny zavatra rehetra tsinambara. Voalohany indrindra manontany voaka somamanina sy manodidina nisy fampiresahana ve talohan'ny idirandreo sinoa teto sa tsy nisy? Faharoa, raha misy daly manarika amin'ny tanàna anankiray aza dimy fa tsy sonatoko azy eo dava fa misy ponina anankiray farafaratry mampisy raha pitsikera dia manome vahaolana ndao reo olona reo zay nampiditra daly rao no tadiavitsika. Fahatelo, farany raha ny adidy amandraikitsinareo justice pena dia andany fotsiny ihany nareo eto amin'ny tany mamonina manodidina ny somamanina. Tiako atokavana dia zao raha mitsikera dia manome vahaolana vahoaka tsy metra an'izao fa vitsika ndia ho atsakatsika ny komity miaro ny tompontsoam-bahoaka eto amin'ity tanàny ity tsy misy mivoaka etotsika raha tsy tafatsangana izay komity miaro ny tompontsoam-bahoaka izay. Avina tsy ohatra zao a mandeta eto le vahoaka reo fa matahotra teniteny fa matahotra zay no tena marina ka tena tsapako zany a any ambanivohitra any a fa onono betsaka any ka tia fantatra za aloha ny resaka tamin'ny mera ny tenako fa araka amin'ny firesaky mimeran-taniko a ka nono zany tsy tiako a dia mifiresako ireo olony reo a hoe firy taona marina nipetrany sinoa eto amin'ny commune Somamanina tsy fantatra fa onono matahotra ny olona tsy samy teny hoe ahoana dia traiza marina amin'ny toerana otriandrany araka ny firesaky miteny mimeran-taniko zany satria za manana diady any eny efa amony eny a dia ny filazany a manomboka amin'ny fokotanina Ambatomainty akany a atsasaky ny tanàna Ambatomainty a miditra amin'ny an-tanety be any tsofoka mora fena mivoaka to mera no resaka n'izany tany manahoana sy miponina amin'izay faritra izay a ny atsasaky ny tanàna Ambatomainty araka ny voalazany dia anisany voatrandraka dia zao ngane malahela zany hoe hoaiza miponina Ambatomainty dia zay ny tiako fantatra izay hoe alahelo izany dia mahambara eny ary zay zany ia dia asa tena mamay be ny pistareo ia za tsy miteny hoe iza mivaky
Satria ianareo teneniny dia araka ny tenenin'ny olona isaky mandeha dia hoe izy le banky. Zay zany dia diavinareo. Za tsy anjarako mitadiny hoe izy le banky fa ny hoe nareo zany mandio sarotra be zany hoe mitady an'izany hoe izy mivarotra azy satria sarotra miteny hoe izy mivarotra. Satria ny aminareo mety fa ny maharatsy an'izay manko olona mamaly azy satria sao dia sanatria ny olona tsy izy milasa izy ohatran'ilay tetsan'Analakely tsena manandeha tsena mitady sigara mazava foka sigara dia nisy olona raha mandobe nandeha mitondra poketra dia nendahan-dalà le poketra dia le banky mitondra poketra nandositra lavitra be dia le olona teo akaikiny tena hitan'le olona mandositra dia manandositra koa izy ka le izy iny izy nefa masoarasoara nefa nandeha dia tsy afa nandeha dia izy mijanona dia neverin'ny olona hoe io le mijanona da roa andralà teo saky maty mihitsy aza moa dia eo amin'izay dia hoe io madama le naka ny poketra anao fa tsy tatsony le poketra toy izy le madama tsy io no izy fa efa lasa any tsotsoka daholo ny rehetra aveo nakaizy le olona nakaizy hoe tsisy mety hitombo dia io zany le teneniko hoe sarotra no mitady olona tsy hoe ary zavatra hita-pofo malazo mazava hoe ty le olona ty le banky satria sarotra be zany maharatsy ahitana pofo ka sao dia sanatria fotoana anankiray entina fa misy teo amoretana indray misy teo hieditsika menakalo ao anatin'izao toe-javatra izao fa hoe mitady nareo hoe manana pofo mazava no ahitana an'izay zavatra izay mety misy fantatrin'olona menavyanareo fokon'olona bisa mba ilaza hoe izy fampatarana azy fa tsy tenitsika hoe anombok'olona fa matokony zao zavatra zao misy ao efa miakoditsika zao fa tsy zavatra efika fotsiny atao fa izy mafantatra anareo sepena eto amin'ny diocèse Mahajanga eto amin'ny diocèse Antananarivo no zany raha misy justice eo tsy maintsy mifandray aminay national ary mifandray amin'ny misy teo eran'izao manolona no zany tsy hoe mandalo ny justice be fa mipetraka eo aminareo ary manao ny asany manandrify azy no zany miaraka aminareo izy ary mijery hoe mijery ny fahazavana mazava hoe maniro ny vahoaka ao aminy hoe raha izany inona ny atao inona aby no entiny anampino dia ahafahana manitsifra zay mahaolona izay sy mitsinjo hoe laisolona zay zay no tenenina izy ka ao anatin'izay no tenenako an'io hoe nareo zany mety efa efapolotona zao tany akaiza sy akaiza ny filiany zany fa ny zavatra kosa tsy maintsy mazava zany hoe mazava fantany vahoaka ny hoe aiza aby ny toerana fa tsy hoe fitandrahana ny tsotsoko namany tsotsoky raha ohatra tsy fantatry le olona koa hoe aiza ny fitandrahana zany tsy maintsy fantako zany tsy maintsy ao anatin'ny raha miteny mazava zany dia ao anatin'ny fedeholo mazava hoe reto zany toerana tandrahana reto ny olona nefa nanaika no faritra io zao no tombontsoa zao no fanarahana itao zao ny araky sisisa rehetra zany ka no zany dia hoe anjara miana no mijery am'izy io hoe raha izay amin'ny fanarahana zay no fampiresana dia zany moa zany hoe anjaranareo mieritreritra an'iny hoe za miteny hoe tsy mandalo ny justice be fa justice be miara-miaina aminareo eto toerana fa tsy hoe mandositra anareo zay ny manfandeha fa anjaranareo ato anatin'ny fivonanareo miteny hoe afany atao hoe ano association mpianona aminareo zavatra afo zay afany hoe ano association civile tsotra fotsy zavatra afo zay satria tsy maintsy mandeha arak'izay ka no zany raha ohatra any fiangonana izy dia tsy maintsy lehibe ka fonanaikitra milaza voalohany hoe dakora la tsy dakora fa raha ohatra hoe any civile tsotra fotsiny dia iny tsy aby aminareo nanao ny fivorinareo manokana ny amin'izay fa mitady toerana hafa satria any fiangonana dia zay no andraikitra ny fiangonana zany akotsinazy eo tsy mahazo mihitsy lanonao anaty mitsia fa mba misy teo hampazava ny zavatra rehetrrehetra atao zay ny fandeha dia matahotra ny olona dia hoe mazava tiasy re dia tsika nefa ny biazy natao atre zany dia teneniko zany dia miteny an'izany fa
Eto aho zany manarona mpanao gazety ihany hoe tany amin'ny tenimbady samy lahatra eo gasy ny vazaha dia milahatra eo dia rehefa milahatra eo dia raha vao mahita karana zalahy dia karana no alidon'olona dia na le gasy kely eo dia fa io satria nahoana vazaha reny zany jiasy aza jiasy matahotra vahiny dia fanampiasana zay zay moa ny fanagazana hoe tamin'olona kely dia meko ny vazaha reo mila mitabataba sy fomba zany zay fa zay nanagazana tsika tsy matao vazaha dia zay ka teneny hoe mitahotra fiainana tahotra dia mba fiainan'ny malagasy manjaratsika manala azy ao anatin'ny tahotra isan'ny fanabeazana zany manala azy ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny galy sy nitsika so amakasina zay tsika tsy solao zay maneny fantanina mety voavaly ihany ny fomba hitifako ty famelabelarana tya dia question réponse zany hoe fantanina miampy valy ny avy an-trany fantanina zay mipetraka any amin'ny tsirairay ihany fantanina zay mipetraka tamiko ihany ko fantanina mipetraka tamin'izay rehetra miaina ny fanambarana iny dia iazahako omena valy miaraky ny fahitako azy zay fahazahoako azy ihany ko ny fantanina voalohany dia hoe misy ny fanambarana ataon'ny vekatsika sy ny rehetra teto amin'ny diocèse inona ny votoaty ny fanambarana votoaty ny fanambarana efa ny arahantsika miaino dia ny fakatoavana sy fanoherana ny fitrandrana zay kasaina atao ato anatin'ny diocèse zay zany a fanehoan'ny diocèse ny tsy fakatoavany sy ny fanoherany ny fitrandrana zay kasaina atao anatin'ny diocèse fantanina mipetraka ihany na teo aza ny fanambarana tsy fakatoavana sy fanoherana natao dia mbola tonga ihany ry zareo orinasy inona no mety hoakon'izany fanambarana iny ihany valy taorinin'ny COP 21 natao tany Paris tamin'ny décembre 2015 dia tokony hoe efa nandray fepetra ny mikasa fitoenana ny fanjakana betsaka ny fiovana nateraky ny COP 21 iny ary anisan'ny nakatoa azy ny firenena malagasy ny taratasy encyclique Papa François navoaka tamin'ny 2015 Laudato Si dia nanakoaky tamin'izany ary nanampy ny COP 21 tamin'ny fanapahan-kevitra ho an'ny Eglise katolika dia anisan'ny fampianarany ara-tsosialy nisy encyclique iny ny fandiniana ireny fampianaran'ny Eglise ireny no nanosika ny diocèse iteny sy aneo ny tsy fakatoavany sy ny fanoherany fitrandrana atao amin'ny diocèse ny compagnie dioxine mine dia orinasa mpitrandraka toy ny orinasa rehetra nangataka hitrandraka toy ny hafa rehetra azo ny fanjakana natao nanaiky na nandany fangatahany zava-misy nefa mena ny fangatahany dia zao izy toy zao fantanina inona no antony nanosika ny diocèse anao aniny tsy fakatoavana sy fanoherana iny valy araky ny voalaza amin'ny fanambarana dia satria maro ny fahasimbana mety ateraky izany ary ratsorona dia hoe simba ny zoma olona ka ny madinika sy ny mahantra no mizaka ny jerany ainy fantanina azo lazaina ho natsapa izany fahasimbana izany ve na ny mpalomea lalana na ny orinasa na ireo nanaiky ny fitrandrana na ireo manohitra ny fitrandrana tsy tegna hoe enina tsy izany no antony nanaovana iny fanambarana iny ampieritreritra ny tompon'antoka rehetra ka tsy rotorotony amin'ny fietsika irobaroba amin'ny fanjofanany ainy arem-pirenena izay raha ny tokony ho izy dia ny faritra no tokony azo idioka bebe kokoa amin'ny tombotsoa dia mifotony ihany ko izany ko no antony amela belarana ireo antony tokony fantatry ny be sy ny maro antony izay voalazan'ny papa ao anatin'ny Laudato Si fantany maro ny fahasimbana mety ateraky izany hoy ny fanambarana misy ohatra mahakasiky izay ny fahasimbana
dia fahasombany tontolo iainana izay miteraka ny fahasombany roam-piainana ho aminy. Tsy maharototra ny olona sasany io, nefa ny fahampitehany tontolo iainana dia fahampitehany mponina ao amin'ny jo. Ho an'ny vondrona Atsinanana izay misy ny distrika missionnaire Arivomamo, Tsaraasina, Soavimbazaha. Mitovy avokoa ny zava-misy hita manerana ny vondrona Atsinanana raha mikasika ny fandriampahalemana, ny alatromby, ny vakitrano, ny alaboty, ny fanendahana, ny seho sy ireo ombeny, ny vaky fiangonana sy alatra lakolosy ihany koa dia tranga vaovao tatoato. Raha misy tratra amin'ireo mpanao ratsy dia maro ny mitaraina fa very anjavony eny an-dalana ny fitarainana noho ny ataon'ireo manam-pahefana kolikoly. Ireo endrika fampisamboram-bola ataon'ny mpitahiry na mpampindram-bola madinika microfinance dia miteraka korotana eo amin'ny fiainam-pianakaviana mpindrana, fa misy ireo tsy mahatafaverina amin'ny volany indramina no tonga hatrany am-ponja, eo ny tsy fahaiza-mitantana, nefa misy lafiratsiny ihany izy io, fa misy famitahana kolaka raha tsy mandinika ny mpindrana. Eo ny lafiny fahasalamana dia ahitana ireo hôpitaly CSB mitovy amin'ny fanaon'ny dokotera libre, maka consultation nefa mpiasa-panjakana. Eo amin'ny fampianarana misy ny fampantoavam-bola amin'ny zavatra tsy dia mazava loatra ny antony. Ho an'ny vondrona faharoa, ny vondrona Voany izay ahitana ny distrika missionnaire ny Firavahana, Ambatomanjaka, Miarinarivo, Ambody Tanimena ary Mandiavata. Manjaka ny Tsindriazolena sy ny fanaparam-pahefana, misy ny tapaka lalandra. Mitaitaindava ohatry ny sobakakam-bodirina ny olona, hatramin'ny fahatongavan'ny Sinoa, ny mpianatra aza lasa aterina sy alaina. Miravoravo tanana ny olona amin'ny asa sy ny fambolena any an-tsaha satria efa voatetin'ireo Sinoa avokoa ny akamaroan'ny sahan'olona. Betsaka ny asan-dahalo ary matetika miaraka amin'ny basy foana ny dahalo. Ho an'ny vondrona Avaratra izay ahitana ny distrika missionnaire ny Kiangara, Ankazobe, Fiaonana. Raha ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra Avaratra dia tsy milamina mihitsy, ohatra amin'izany ny dahalo. Tsy matory andro aman'alina mponina noho ny afitoky ny dahalo, ny vakitrano, manjaka ny totakely, ny adi-tany, angatahany mpanam-bola ny tanin'ny Tatsaha izay efa nohajariana taonany maro. Misy ny zavatra tsy mampandry fahalemana ihany koa dia ny fahatongavan'ireto Sinoa mpitrandraky reto ao amin'ny faritry ny komina Totoazo sy Marondry, manelanelana an'ireo komina ireo no misy azy. Izay no tatitra raha resaka tsy fandriampahalemana sy ny zavatra mahazo ny vahoaka no jerena araky ny tatitra ny justice epety. Isarany ianareo satria ampianareo fa iambota amin'izay tokony ambotany ary eo amin'izay tena tsy mahalala ny toy zava-misy io ny zava-mitanga Etsomamanina. Etsomamanina no misy ny zava-ty fa tsy eto ihany fa betsaka manerana ny Madagasikara hitanay amin'ny communication isan-karazany, mass media isan-karazany na amin'ny alalan'ny namana mampita ny vaovao etsy. Dia manao zany amin'ny réseaux sociaux any, zany tsy manao an'ity dia monseigneur satria tsy manao an'io zay. Alazany amin'ny réseaux sociaux any, Facebook, tsy miviavana fa tsy asan'ny fiangonana zany. Tsy apitry ny olona faminainy ny aino ny fitarainan'ny olona. Ka zay ny fiangonana. Ny fiangonana dia la voix et sans voix. Misy olona tsy manan-teo dia aty aminay izy mihazakazaka. Tsy izay nefa ny tompona andraikitra. Tsy andraikitay. Ka ny andraikitay dia miampianatra sy mampahafantatra inona ny hevitry ny fiangonana. Zay no soratanao Monseigneur Roger Victor amina président justice be anao avitan'izany. Ambara Monseigneur io fa efa tonga ny amin'ny ambaratonga rehetra iny fa tamaroma
ary mahafantatra amin'izany misy ny tena mivay masina eto amintsika fa fanambarana natao ny diosesy iny any am-pelatany. Faharoa manarakaraka an'izay ny andraikitra ny fiangonana ka raha milaza hoe fiangonana manambarany masonera teo hoe mipamparay masina misy dia efa miteny mazava io eritaona lasa zay efa tamboratomea 5,000 sy 2,000 dia eritaona lasa zay namoahany nyty taratasy ka re taratasy misoratany mihitsy no vakiako antinako amin'izao zavatra telo izay fa tsy lazako hevitro ary nanosika idiosesy anao ny fanambarana iny ny fandalinana ny ambarany fiangonana fefaantsoantso lava ity tontolo iainana ity raha masika tambo justicité maleliba rehefa tonga avy any am'fitsidiana dia milaza hoe amin'ny taniny nanatsika namoron-dranomasinana fa miakatra ny avy ny ranomasina inona ny miafanan'ny tany tontolo iainana ny fahapahany ala dia mitsonika ny glasy amin'ny palvara ka tonga ny ranomasina ary nosy matenika tsy fiorela biodifitra tsy hita vitsony nosy isita Madagasikara ka nambarany mambera mila teo hoe tsy azo ny fiangonana atao ny mamena eo anatrehany fahotana sy ny miariary fahotana lehibe zay eo ambany masina satria ny diosesy izy kosa dia ato anatin'ny fahaton'ny diosesy misy an'ity zavatra ity dia ny diosesy no telo fa rivakeko amin'tinako azo hoe aby mitahaka iamina ny telo asa rehefa napatsaka ny tana mizay natana manana ny tobobokika itanamaky ny tobobokita laodatosina hoe fitandrovana ny trano be ombonana zay le izy fitandrovana ny trano be ombonana tamin'ny 4 mai 2015 taratasy encyclique ny Papa François momba ny tontolo iainana amin'arana fahaefatra amby dimampolo no ilazany azy mahavalalana ny mahita ny alenen'ny fihetsika aseho momba ny tontolo iainana sy ny zavatra manodidina azy toy ny fitandrana arena indrindra eo amin'ny sehatry ny politika iraisan'ny pirenena tsy efa nisika eto Madagasikara fa manerany tany ny fileferan'ny politika eo anatrehany teknôlôjia sy ny voly dia hitantaratra amin'ny tsy fahombiaza ny fiainana an-tamponeran-tany momba ny tontolo iainana saorana mandemanitra ny COP 21 amin'ny desambra fa vita somatsara fa hoe atraizana firenena nanasomitao manako miteraka an'izany maro ohatra ny tombontsoa manokana ary mora dia mora foana ny ahafahan'ny tombontsoa ara-toekarena misongona ny soa iombonana tsy izany ny teny fa mipata amin'ny teny ary mipata amin'ny teny fiangonana ny teny tsy manodikodina ny antotam-pahalalana voaray antotam-pahalalana voaray mba tsy voatontona ny asa vinavinainy amin'izay lafin'izay tahikevitra tao aparetrika dia mitakireo amin'ny fitrandrana ny loharanokarena voajanahary dia aoka tsy ho mitombotsoa manokan'ireo vondrona miombonanjo ka ara-piarikarena lehibaha fa ireo no tena manao adalàna amin'ny fandavaravana ny loharanon'aina Papa manorana an'izany fivrenombona be fahadimy nataon'ny elekany Amerika Latina sy Karaïby izany tahikevitra izany ny farembona eo amin'ny fiarikarena sy ny teknôlôjia dia miafara ny fanolorana n'izay tsy mifanandrifa ny tombontsoan'izy ireo eo aloha ho araka an'izany azo anda
arak'izany ny any azo andrasana dia ireo fanambarana ambosona fotsiny asa fanasoavana vitsivitsy etsy eo na ezaka mihitsy aza mba hanehoana fa misy fomitety miatrika ny tontolo aminy kanefa raha marina dia ty niezaka rehetra izy kosa ny fikambanana mpanao asa sosialy mba mivana ny zava-misy dia overina ho toy ny fanelikelenana atao anatin'ny noforirinina be sy ny tontolo natao ny vafin'ny sakana tsy maintsy soloa izany no zavatra misy voalohany ao amin'ny numéro amin'ny numéro fahaenina ambin'ny dia izao nanambarana solera teo izy fa afity ny fitantarana na arenan'izao tontolo izao hitao boky jeny izy zay taterina amin'ny fiteny anohatra sy amin'ny alalan'ny tantara dia narakitra fampianarana lalina iny momba ny fiainany zanak'olombelona sy ny fisiny eo anivony tantara ireo tantara reny manosokevitra ny amin'ny hoe fifandraisana teny io io mbangaliavana amitsika ny fifandraisana teny io ambaran'ny papa io fifandraisana amin'Andriamanitra ka misy tsy matahotra Andriamanitra itsy ny fifandraisana amin'ny namana ka misy tsy mijery madinika sy manitra satria mavomavo ny fifandraisana amin'ny tany zay ambaran'ny papa fa trano be mitoy araka ny Baibely dia afaka ireo fifandraisana teny enkinan'ireo tsy amin'ny lafiny ety ivelany fotsiny fa leo anatitsika ao koa ifahampatahan'ny fifandraisana io atao hoe fahotana arava le fifandraisana mirindra misy teo amin'ny ary sy ny zanak'olombelona ary ny tontolo voajanahary noho ny ambiny olombelona mpiaka-toeran'Andriamanitra ka tsy niekeny fa zava-boary manam-pety dia miretoy zavatra io ihany keo ny maniva ny fanatanterahana n'ilay iraka hoe hanjaka amin'ny tany hamboly sy andy azy mitokaty zany dia ilay fifandraisana amin'n'ita tany voalohany teo amin'ilay nahary sy ny olombelona ary voary dia lasa fifandimana io antony iny mahazava-dehibe ny filazana fa karazana fahasitana amin'ny fifandraisana tapaka io ny fifandraisana mirindra ny ainan'ny Masita François niaraka tamin'ny tontolo voajanahary Masita Bonaventure any koa no laza fa no fanotrana mpihavanana amin'ny tontolo voajanahary io dia azo lazaina fa karazany hafaverina amin'ny tsy fananantsiny hitoetra ny François lavitry no aleloa nefa mitoetahotana hita kely momba ny herim-pandravana entiny amin'ny alalan'ny ady riase amin'ny fataoriana amin'ny endriny samihafa ny tsy rara iny amin'ireo marefo ndraiky ary hita ny fanombana ny voaky tsy misitra riavana no Andriamanitra olonavana efa misy talohantsika ny tany nomenantsika izy izany dia ahafahana mamaly ny fiampandana atao amin'ny tompo-pisaina iombonan'ny jody sy ny kristiana misondaza manko fa raha amin'ny tantara io tao amin'ny Jenezy izay hitana olombelona hanjaka amin'ny tany no engany dia zary fanomezana vana ny fitantanako abararaka ny tontolo voajanahary satria hoe hanjaka amin'ny tany tanemba zaka fandraisana vilana ny voalazan'ny Baibely nefa zany fa tsy arak'izany no andrasy sary fianina azy raha marina fa misy mivola tokoa indraindray mampiasantsika kristianina ny soratra masina dia tsy maintsy toeritsika mafitosa ankehitriny ny hoe no isika no arina mitovitika amin'Andriamanitra ny ray manjaka amin'ny tany no ahafahantsika manjaka zaka tsy misy fetony amin'ny boary afarety toeritsika olona zava-dehibe hoe tsy maintsy amakina ny lahatsoratra ny Baibely ao anatin'ny tontolo misy azy miaraka ny fivoasana sazany zany ary tena mahatsiaro fa mitonantsika izy amboly sy miangy io no andraikitsitsika ary apasy ny fiangonana zany amboly sy hiangy ny hoe no amboly dia nibika hoe miasy zany tany misofoka miaritratsy manajary azy ny miantoka isindray dia nibika hoe miaro mitsembana mitatsy manao kola manao andromaso
mitany fifandraisana miorona amin'ny fifanin'ny andaky teo amin'ny olombelona sy ny tontolo voajanahary zany. Ka zany no isarantsika rehetra eo amintsika vahoaka karava tsy mandady ihany. Eo ianareo tokony andraikitra na miany amin'ny fokon'olona na mety amin'ny commune na amin'ny fototany na miamin'ny faritra na mety Madagasikara mihitsy. Ndreo ianareo sombava ndraiky vahoaka maro zay no fideniny vahoaka isomba azy ianareo anjaranareo zany fa ny fiangonana manana ny anjara mianikeo. Tena matetika reo miara-miasa ny fiangonana sy ny fitondra fanjakana satria samy vahoaka tokana no tompontsika fa ny fomba anatanterana an'izay tamin'ireo tamin'izay eo samy ka izany mitsahiviny mpakaramasina amin'ny taratasy ity. Miangonan'ny mpiara-belona isanisany dia afa-mety avy amin'ny hatsaram-pon'ny tany ny zavatra iray na amin'ny fivelomany. Fa manana didikizy mitandro azy sy tsy misina. Ary antoka fa mbola itoro amin'ny taranaka faramanolo ny fahafahany manokatra. Satria raha ny tena izy dia nisy tompo ny tano ny salamy faefatra ambinifolo. Aza ny tany sy zay rehetra eo any manony Deutéronome tompokaty. Moa zany dia tsy fahin'Andriamanitra ny amy rehetra mieverana ho tompony serivesimanitiny tany. Ny tany dia tsy azo amety varomaty satria any tany ary amiko ianareo dia toy ny vahimisy fiompiady fotsiny any eo ny biby levitika. Dia ny baba fa tsy topo amin'ny antony fanambarana zay no azavana teo dia noho ity taratasy ity sy ny fampianaran'ny fiangonana ao amin'ny antsoina hoe doctrine sociale de l'Église. Ka fisaintsika riana fa ny fiangonana dia miantsoantso manomboka amin'ny taramasina. Izao efa mbola azao amin'ny baiboly izany. Fa tsika tsy manampy baiboly, tsika tsy mivavaka avy nangoatsika tamin'ny sorona masina koa. Tsika tsy mivavaka. Avy mbola azao amin'ny Timothée zany, mety voalohany Timothée tsy fahaenina ny fahaenina fa mivela ny fetitry ny ratsy rehetra. Fa keo rehefa tonga loatra. Fitaovana ny volo fa tsy Andriamanitra. Fitaovana antinany fiangonana ny fianakaviana mpiara-belona ary ny tanana ny fiangonana ihany koa. Fitaovana antinany toro ny bevela afany ilaina izy. Fa raha tsy hijerena kosa ny madinika sy ny manitra dia izay mampiteny ny fiaingonana. La voix et sans voix amin'ny conscience morale. Anjaranareo mpanao politika ny mijery satria izany ny famaritana ny atao politika naraka ny bien gouverner la cité. Zany hoe fahaizana mitantana ny tanàna sy ny soa amin'ny mpiara-belona. Ka nanarana koa dia izao ary efa miteny fitety tamin'ny vola février raha nanano tety mankalaza ny fety financiera hoe nangaparaka aminareo ninonina misanga dia ny firaisana ny fiangonana. Fa izao ny fiangonana ary misy tokony handraikitra mantanana monina na ny fiangonana na ny justiciete na ina na ipasiana. Fa ny fiangonana tsy mana politika. Fa mahaporisika kosa nareo raha ika kristianina ilotsaka amin'ny fanaovana politika. Ary aza manao politika ny kosa, aza manao politika ny namana, aza manao politika ny mpitrandradrana, fa politika ho amin'ny fiangonana ho amin'ity tanindrazantsika io. Dia tahantsika tsy misy politika ny fankalazantsika ny fahaleovan-tena-pirenena afaka amin'ny firenena. Raha tsy sika rehetra ny miaraka manantaka amin'izany tanindrazantsika izany. Dia misaotra anareo ary mitambana ny tanindrazantsika. Mitambana i Madagasikara ity.
mpanaraka ny fianakaviana tsirairay ary mpanavaka ny zavatra sarotra fa tsisy tsy hita ny lavaka raha tena mampiky sy minan'Andriamanitra. Ary efa anjona nandaraka ny fomba misy avy ny fiafaran'ny fiofanana zay nataon'ny vanoera episcopale justice eto nanipatamin'ny sapisy katramin'izao ampy ratsy eto sarotain'Andriamanitra eo tratony fitolensy temenakatra. Ny député anankiroa mihitsy manino rehefa tany ambony tany zany zay mifampiresaka tamin'ny mierana somamanina dia mifampidinika a dia inona ny tokony atao napetaka ny ray aman-drenitsika fa ny fifampiresahana ny zava-dehibe hatramin'izay nefa ny fitoram-panjakana tsisy miaino eto ny kristianina mihitsy zay soloko tena président district na rehefa mamy ny tenako no miteny aminareo no mitondra ny teny zay hoe fiombona sy firesakina tokeny ny ray aman-drentsika izao fa noho izany netika avy any ambony ihany ny be any tanàna ifampiresaka amintsika solombavam-bahoaka sy be any tanàna vao arivony mamo inona nyfampiresahantsika rovintsika ny ifampiresaka inona ny dinika sy tafatsika ahoana ny arovatsika ny titandratsika ty efa nyteneniko tao am-piangonana miala tsino afa zahako hatramin'izao tampihana taratasy mikasika ny téléspectateur tsy manana député aty ny manana fa zahako fa tamin'ny zoma raha nentiko manko le izy a dia meko anareo a asa misy mpiasa any amin'ny télé zany alefako tany daholo le izy samy meko daholo zay tany fa eto kosa zany le izy a dia miteny a ilaiko a manangana le comité teo dia ameo le dossier complet a hotofirinay dia atsadressé ny groupe parlementaire mikasy anahy tonga dia le façon président l'Assemblée nationale meo anay a dossier complet fitarainam-bahoaka na ity nataontsika tamin'ny androany ty raha ataovy anatiny dia nyresaka autorisation izavy name autorisation an'io ataovy complet le dossier dia ho hitanao mampimea mantsy dia izao amin'ny herinandro hoe ohatran'io resaka fary malagasy a ary aniny tena akazobe ilatsaka any misy commission d'enquête zany enquête parlementaire ilatsaka any ny ato amiko nefa tsy ny andra ity ohatrany hoe manao ny ataony daholo zaho anatin'ny taratasy lefako any amin'ny ministre ny aménage tamin'nakamisy milaza ny hoe ny VOI a no tsy matoa ny chef pokotany na tsy mandraika raha mara ny chef pokotany carte mobile ny VOI sy ny maire ny andra ndreo tapireo ary zay tratra ny jiadra daholo fa maninona ankehitriny a mino ndray a eto fa hoe le VO alefako anatin'le fitarainako a mivarotra ny lizy ndray aty tsy azoko le izy ka le izy a tsy azetsika resaka be ngaveraenitsara meo anaymenanao zay omeko anao zavatra ilainao tena omeko anao fa zao zany tena tsy onle ve communal intsony fitarainam-bahoaka e fa ho anatin'ny faritra ary izay voafidy eto anatin'ny commune fa ny député tena izy ny tena solombava-bahoaka any amin'ny ministère rehetrarehetra any zay ny fidianana ny député ahoana kosa ary ny ilan'ny député amin'ny ty zavatra ty fa lasa zay be ny tanàna no victime io zany a izy ampanao ny lalàna fa nareo tokony mba andray ny andraikitsy ranomenareo zay rivomamo a zany arivomamo e fa to anatin'ny faritra itazy arovako zany anyahako a manomboka ty amiarinarivo manafatonga atony misy ny tapis roa ny toerana misy ny tapis ato amitsika dia any ambositra reo zany tsy azo angamera le izy ameo anao any izy fa tsy manana ka ijoro afa meokareo any amin'ny any zao zao misy zavatra tokony ijorontsika hoe inona zavatra atao izy ary mpanao ny lalàna ka miresaka amizareo atya miresaka amizareo atya nareo hoe au courant io resaka io zay tsy au courant miangatahako aminare eno tsara za azonao za tsy mba mahay balarory eno tsara azafady za tsy manao balarory fa ozy a mbola tsy nyainako zany androany ato efa nomkerinara nytoanao a reo avovorotary zay nahita io machine be debe camion reo a zay ary vao nanomboka anetsika omeo anay a le zavatra nataonareo rehetra mialatsiny fa raha ity raha zazakely vao minono raha mahay miteny mahafantatra hoe misy noeto somamanina efa mambolana fa gaga be raha vao herinandro kosa ianao fa izay le izy hoe andaotsika inona tokony atao tsy mbola niontsika mandangana commune sy ny any nalaza ny merana rivomamo tena efa miazavatra io ampiasana noa azafady
Azafady ake. Azafady a. Eto akaiky eto eno tsara. Eno tsara a. Samimena. Mialatsigny aminao a. Manino ty be ny tanànako ty. Misananoana. Misananoana nanafitra dosie tany am. Fa manino nareo tsy nanao. Indrindra miankina amin'ny mpitondra fanjakana ireo koa apetraka zavatra zay satria na nitoerana misy anay ary mabe ny tanànanay Vomoaly zay vao mbola tsy installé akory zay dia mivoaka amin'ny permis exploitation dia ny tantara koa 2007 nisy ny permis de recherche zay hitanay ato taratasy mazava anaty historique 2014 nisy convention sy transformation nataon'ny société hafa tamin'ny société hafa tamin'izany fotoana zany zay mbola tsy niasa tao tamin'ny commune mbola tsy be ny tanàna niditra be ny tanàna zay tsaika 15 jours izay tonga tao aminay fa misy permis exploitation zay navoaka ny fanjakana zay navoaka ny fanjakana teo aminay niezaka nanadiady moa zay nanaraka zay procédure indrindra ny lalàna ny code minier rehetrarehetra dia tsy maintsy zay mipetraka aloha zay manelanelana ao amin'ny atrehan'ny fanjakana sy ny vahoaka zay tsy maintsy mipetraka aloha zay manelanelana hatramin'izao satria tsy maintsy mijery no avy rapitsy sy rafakapitsy fa tsy ny androany ihany mamaky aloha satria zay no ananatara ratsy ho an'ny taranakay re zay nanao ratsy eto dia tsy maintsy zay mijery ny lafiny ankaray fanjakana manery na avy any ambony hoe ity lalàna ny vahoaka ty tsy maka-toa lisy fa izay kosa mahita ny société koa tsy dia nisy fanazavana nataony tamin'ny vahoaka aloha hitanay tao anatin'le tao anatin'lay ino misy le fanazavana saim-bahoaka tsy ampy zany nataon'le société tsy ampy amin'ny vahoaka mihitsy zay ny tena zavatra hitanay dia voatery le vahoaka misavorivory le ndraikitra ndraika mabe ny tanànanay zahay dia manaraka akaiky ny lalàna satria vahoaka hitanareo amin'izany fa tsy mintsony izy amin'ny zavatra marina fa misy historique zay farasiny resaka convention tsaiko sy ny fanarahany tany fa mandalo tao aminay zany lesy nisy hoe taratasy ilaina miaraka amin'ny union dia nataonay misy tonga tao aminay ny taratasy hoe ina moa fangatara-piara-miasanareo ty mbola tsy misy société tamin'izay satria nataonay hoe ahoany ty taratasy ty dia misy taratasy ty zay amin'ny mampitandrony ala voajanahary anay tandrona ny ala voajanahary izay iary ny ala voajanahary iary asa amindreo sotandrahana ny ala voajanahary fa tsy hoe menazy Iza mpandefa emoreky eto an-tanàna eto. Mavambahoaka iary dinitra aminay amin'ny famolavolana fanoerana an'izao antso avy antso ho anara société civile satria tanay misy société civile ao raha hitarina maromaro ara dia zao za mpiara-mivory amin'ny tafo miavo hitaritsika maromaro hatrany amin'ny roy tafo miavo antsona ny société civile iary dinitra andatabatra boribory izao raha zao satria ala tokanamantany zany ala tapi zany ary ny tapino voatrony ao aminay zany raha ohatra ka mbola le famaritana teo aloha 930 carré anao aminay ny carré ray 730 hectare dia mba ampitombo izay 4 hectare zany velaran-tany potsika toplastika Ni livra mandare non
Tiu yang mantan tena